Iray tsy mivaky ary tsy miova ny vodikevitra izay joronin'ny vondro politika UDRC dia ny fanohanana ny candidat izay tohanana ny filohan'ny TT Zamita namafisiny ity antoko ity ary fa iona amin'ny candidat natolotry ny antoko TGV ireo fikambana politika ao anatin'ny UDRC ary anolotra ny vinam-piarahamonina no volavolain'izy ireo entina haingana amin'ny etaeta-mbahoaka ihany koa. Sitrakatsaka sy andava ny candidat zay tohanana ny filohan'ny Rajoelina zay natolotry ny TGV teo fa ny vinam-piarahamonina nay fafisaingo kosa ma antoko anay dia tsy maintsy mitondra izany amin'io candidat io zahay fa manarakarak'izay dia manamafy ihany koa zany tenako fa ny UDR hatramin'izao tsisy vaky zany miditra mety misy miditra ny olona mivoaka mety misy mivoaka efa zavatra raha malaly zany antoko amin'ny telopolo ve dia hitovy hevitra daholo ny filora ihany nefa ny tsy maintsy tohanana fa mbola misy ny any amin'ny solombavambahoaka mbola misy ny any amin'ny olona mbola misy ny any amin'ny mpanolotsaina ny tanàna mbola isy ihany koa ny ary amin'ny ny be ny tanàna sy ny sisa dikan'izay zany tsisy afaka hitondra reren'ity fireneny ty ary zay filolany ao dia tsy filohana antoko zay solombavambahoaka lany ao dia tsy solombavana antoko fa tsy solombavambahoaka dikan'izay tsy maintsy isy ny firaisan-kiny ka raha mivory ny UDR misy laza nareo sasany hoe ahoana ny lidera fanilo Andriamatoza Max Rakotomamonjy laza fa tsy manana andraikitra amin'ny UDR ntsony mbola misy fifirina tolonge zany tsy olona ray mpikambana amin'ny lidera fanilo fa misy maro ary mbola izy koa ny fifandresen-davitra satria mety misy mazava fa raha ny tenanay koa tena naina aman-jery nahita zany ka misy foana ny fifandaminana ary zay nge mafampelezakevitra misy hevitra ely ao fifandresen-davitra